Fa iverenantsika kosa indray aloha ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fifidianana nisy azy tamin'ity androany ity ny fianana teo an'Andriamatoa Thierry Bonnard izay mpikirikira ny resaka teknôlôjia sy mpamorona ilay logiciel ifidy sy Andriamatoa ary manana Patrick candidat ho filoham-pirenena. Nandritran'izay fianana izay moa no nampahafantariny ity manam-pahaizana ara teknôlôjika ity ny momba ny logiciel SIGEM izay logiciel fanisana ny valim-pifidianana. Tsy azo atokisana na logiciel fanisana valim-pifidianana SIGEM araka ny nambarin'Andriamatoa Thierry Bonnard hampikirakira resaka teknôlôjia sy mpamorona ilay logiciel ifidy raha niaona tamin'Andriamatoa Raharmanana Patrick izay candidat ho filoham-pirenena ny tena ny ariva io dia nivandry. Nisy ny fampisehoana ny fomba fikirakirana ity logiciel SIGEM ity ho an'ity manam-pahaizana manokana mikasika ny informatika ity ary dia manome vahana ny alabato izany logiciel izany izay efa nampiasaina teo aloha ary mbola kasena nampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Dia any amin'izany EPP Vinany telo any amin'ny commune Vinany telo district Manakara région Vatovatovity Vinany province Fianaratsoa any amin'izany EPP Vinany telo zany misy 5554 inscrits. Zany zavatra zany fahitanay azy ohatran'ny ridicule ilay satria manino etsy Ambatobe ary be olona be 2000 ny inscrits dia any amin'ny EPP Vinany telo any commune Vinany telo misy 5500. Nandrososo-kevitra amin'ny tokony ampiasaina logiciel azo atokisana sy afaka manome valim-pifidianana ara-potoana dia ny ifidy Andriamatoa Thierry Bonnard. Efa fantatry ny M-polisanjaton'ireo candidat hirotsaka ho fidiana ity logiciel vaovao ity hoy izy, efa nentina teo anoloana an'ireo antoko politika maro samihafa ary efa fantatra ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa ny fisiny. Nilaza Andriamatoa Raharmanana Patrick filohan'ny vidantsika nandritran'ny fotoana fa dia tanjona nisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary zava-dehibe ny fampiasana ny teknôlôjia avo lenta.